Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 4 aprily 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 7 aprily 2024 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est. Andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahin'olona tandrifin-drahona malefaka. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 7 km isan'ora any avaratry Vohimara. Hanoza be ny ranomasina, ahery indraindray, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2,9 metatra no ny alin-drano avy atsimo Atsinanana. Cap Est hatrany Mahanoro. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora indraindray. Hanoza be ny ranomasina, ahavon'ny onja manodidina 2 metatra. Hisy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy avaratra Atsinanana na avaratra ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 7 km isan'ora ny atsimon'ny vaingan-drano. Hanoza be na ahery ny ranomasina, ahavon'ny onja manodidina 2 metatra, hahatratra 2,9 metatra ny atsimon'ny farafangana. Hisy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie. Andrahoana vitsy. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 9 km isan'ora. Hanoza be na ahery ny ranomasina, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Hisy alin-drano avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Hanorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko mety arahin-kotrika indraindray. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Hanoza be na ahery ny ranomasina, ahavon'ny onja manodidina 2 metatra, hahatratra 3 metatra ny amin'ny tapany avaratra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Hanoram-baratra mety ho betsaka indraindray. Ho avy avaratra amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora, hahatratra 9 km isan'ora indraindray. Adiny mpanonja ny ranomasina, hanoza be any atsimon'ny Morondava. Ahavon'ny onja 2 metatra, manodidina 2 metatra kosa ny faritra atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava. Ho maina ny andro. Ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre. Ho lalovana orana tandrifin-drahona mahalana eo anelanelan'ny Analalava sy Cap d'Ombre. Andrahoana amin'ny tsitokotoko any ankafa. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra any avaratry Nosy ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Iovaova kosa ny ankafa ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho toy na adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra.